Eo amin'ny vaovao manodidina ny ady atao amin'ny kolokolo kosa natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ary ny tatitra mikasika ny fiaraha-miasa teo amin'ny samifina sy ny rantsana iray miady amin'izay kolokolo izay eo anivon'ny fitsarana ny akony ary. Tatitra maherindrapolo mikasika ny famotsim-bola no efa tonga ary anaovana fanadidina ao anivon'ny chaîne pénale anticorruption ratsana iray ao anivon'ny ministera ny fitsarana. Io ny fantatra nandritra ny tatitra mikasika ny fiaraha-miasa eo amin'ny sampandraharaha malagasy hiadina amin'ny famotsim-bola na ny samifina izay natolotra tamin'ny pomba ofisialy teny amin'ny biraon'ny faravohatra io tolokandro. Tsara marina moa zany aloha reo atety taratasinaty na ny rapport moa zany avy aty amin'ny samifina moa no tonga eo anatrehan'ny chaîne pénale anticorruption. Vao aingana moa zany no nandraisan'ny chaîne pénale anireo taratasinaty mikasika ny famotsim-bola izay ka raha ny voaray moa zany hatramin'izao dia eo amin'ny 20 mahery eo zany vao taratasy ireo izay efa eo ampanaovana ny fanadihadiana ary ihany koa zany eo ampanaovana ny famotokana moa zany chaîne pénale amin'izao. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny samifina sy ny ministera ny fitsarana izao atrikasa izao. Tokony izy zany magistrat na mpitsara matianina mikarakarakoa ny atota taratasy mahakasika ny heloka momba ny famotsim-bola na ny blanchiment. Ka manomboka izao zany dia zareo ao amin'ny chaîne pénale indray no mitraité zany ny atota taratasy avy aty amin'ny samifina zany manomboka izao. Ka izay zany no antony arahanay tetiny hoe nanao fifanakalozana traikefa sy indrindrindrindra moa zany fanamafisana ny fahaiza-manao nireo tsirairay. Araka ny tarehimarika nomeny samifina dia nahatratra 2.5 miliara ariary ny totalin'ny vola niodina tsy ara-dalàna araka ny fanadihadiana natao tamin'ny atota taratasy misa 7 ambin'ny folo tamin'ny taona 12 sy 2 arivo